Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ity an'ity ny singa voara ihany koa tamin'ny androany dia mbola manamarika fa ambany hatrany ny atsindry ny abaka indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny avoatany sy ny tapany atsimo andrefan'ny nosy ary koa ny ilany avoany andrefan'ny Madagasikara ho an'ny tapany avaratra ihany koa moa dia tsy maro toerana hatrany ny abaka amin'ny ankapobeny misy ihany koa ny fikorotanana any ambony tsy takamaso izay mandalo amin'ny tapany atsimo Madagasikara anisany manomevana ny orana talevindraona ihany koa izay amina toerana sasany indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny nosy fa manomboka any amin'ny fiandohan'ny herinandro kosa indray dia tombanana mahazovana ny rivotra avy any atsimo atsinana indrindra ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy na izany na zany tsy dia misy fiantraikany amin'ny maripana nefa ny fahatongavan'izay rivotra avy any atsimo atsinanana izay amin'ny ankapobeny no mandravitry ny toetry ny androntsika fa raha idirana amin'ny atsipiriany ny mety ho firafitry ny toetry ny andro indrindra ho an'ny rafitso dia misy ny orana tanivindraona ho an'ny faritra Ambatsoa ny any amin'ny faritra Naranjorofo sy ny faritra Atsinanana mety anerika ny andro any ilany atsinanany faritra Sofiasy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro mandrahona kosa ny andro any faritra Melaky sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Menabe ny ambony moa dia maina na anjakany masoandro any rapitso tolakandro misy hatrany ny orana tanivindraona ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny faritra Naranjorofo mety ahitana izay ihany koa manakaiky ny Nosy be sy Ambanja Ambilobe ary mety ho araikotroka moa izay ho an'ny tany faritra Melaky ny any amin'ny faritra Bongolava Itasy ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra ny atan'ny faritra Menabe ny tapany avaratra amin'ny faritra Atsimo andrefana ny faritra Moromaniasy sy Mahatsiatra ambony mety ahitana tandrivindraona ihany koa ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy ny ambiny dia mandraona misy tokotoko amin'ny ankapobeny ny maripana vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny 12 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana vinavina ho an'izay andron'ny rapitso izay ny alatsinainy mbola misy hatrany ny orana indrindra amin'ny tabakandro hariva ho an'ny faritra avaratra sy avoany atsinana Madagasikara torak'izay koa ny faritry Sofiasy ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana mety mbola ahitana tanivindraona ihany koa ho an'ny atitan'ny faritra Atsimo andrefana sy ny tany faritra Melaky Menabe ny ambiny dia ny masoandro no saika hibahatoerana amin'ny tapakandro maraina fa ny hariva kosa indray dia mety ho lalovandraona ny avoatany indrindra ny maripana vinavina moa ao anatin'izay miakatra hatramin'ny 20 degré celsius ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia 2 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay ny talata misy ny orana tanivindraona saingy somary ho an'ny faritra avaratra no ho voakasika kokoa ao anatin'izany mety ahitana izay faritra Iboeny ny faritra Diana ny any amin'ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjorofo ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia mandraondraona kosa ny andro any faritra Atsimo andrefana ary koa ny faritra Alaotra Mangoro ny ambiny dia ny masoandro no hibahatoerana kokoa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny talata izay mbola manodidina ny 20 hatrany ho an'ny avoatany 2 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara tafiakatra hatrany amin'ny 7 izany ho an'ny faritra avoany andrefana moa sy ny any amin'ny faritra Atsimo andrefan'ny Madagasikara amaranantsika ny fandaharana dia mbola mahafaly anay ny manetana satria dia fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny famantarana toetry ny andro ny 17 ny volana marsa izany hoe amin'ny alatsinainy izay fotoana iray anamafisana fa ny toetrandro ny toetany ary koa ny toetry ny rano dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny aina sy ny fananany vahoaka ary ny lohahevitra ao anatin'izay moa dia mandalina ny an'io ho fiarovana ny rapitso etsy an-daniny ihany koa dia mankalaza ny 520 taona ny meteo Madagasikara ka misy ny hetsika maro ao anatin'izay ny atrikasa ary hetsika fanentanana ho an'ny sekoly sy ho an'ny be sy ny maro ka anentanana anao hitsidika ity amin'ny foibe famantarana toetry ny andro ampandrino moa manomboka ny alatsinainy izao dia miandry anareo zay ary tongava maro dia izay indray ny meteo tamin'ity an'io ty ary rapisindray fotoana manaraka vina modoko